manao anandray nefa fa azo tamin'ny olona mampiditra hitra raha ny commune va raha ny eto amin'ny commune ny Vato manokana dia nipetraka zany a ny fatokisana fifampitokisana eo amin'ny mpitantana ny commune sy ny mponina amin'ny akapobeany ny olom-pirenena izay mandony hetra ary azo ambara hoe tsara ny tany fampidiran-ketra ho an'ny eto amin'ny commune ny Vato manokana satria raha tamin'ny taona 724 fotsiny ohatra ny telo volana voalohany dia efa nananika tany 520 ny tany fampidiran-ketra ny farana ny taona dia efa nananika ny tany amaraika 20 izany tany fampidiran-ketra zany izay isan'ny hoe tena tsara zany izany tany zany ka nefa ny tanjona moa dia ny hoe ioatra lavitra no izay tany rehetrarehetra izay no ezan'ny commune zany amin'izay lafy ny fampidiran-ketra izay mazoto ny olona zany mandoa hetra satria hitan'ny olona ihany koa hoe ny hetra izay nalohana dia mivadika ho fodrafitrasa mivadika ho asa izay manana sahirana ny mponina eto amin'ny commune ihany.